Faly miarabantsika rehetra indray amin'izao atoandro izao. Tsy afaka naplaza satria tsy fantatro mihitsy ny ora izay nahafaka anahy androany fa dia faly mahita anareo rehetra eto indray izany. Mbola hiresaka knapsa ihany tsika satria mbola tsy vita io resaka io. Tsy vita indray andro mihitsy raha niresaka momba ny knapsa satria nizahazaraina kely 4 parties zany tsika izao. 4e partie. Manao partage kely vetivetika dia niresadresaka tsika. Voilà. Mialatsiny indrindra fa tsy maintsy manao partage izay fa aza dia maika ry Serge raha velom-manantsoa. Misy olona dia tia tena mihitsy kanefa misy olona koa mba te hanaraka antsika en direct dia mba handefasana message ry zareo rehefa mahazo an'ilay les notifications kely iny izy dia mba afaka mi se connecter. Ny zavatra ho resantsika androany dia mbola mikasika ny knapsa ihany ary hiverenantsika kely le resaka CUA sy ny fampiasam-bola tsy ara-dalàna izay ataontsika tsy ara-dalàna fa satria vola io volan'ny fond de pension ny knapsa io dia latsakemboka izay arotsaky ny mpikambana ary natao andoavana izany retraite ny zareo rehefa any aoriana. Afaka ampiasaina ilay vola, hanaovana investissement ilay vola, ampitomboina ilay vola fa misy fepetra mikasika an'izay fampiasam-bola izay. Fa ilay izy ho zarazaraina tena hoe atao torakabadia, jeté par la fenêtre, atao ohatrany hoe hanim-bizo, tsy ekena. Ka izao izany. Omalintsika ny resaka namerina ny resaka momba ireo fandany lamim-poana izay natao tamina association nahazo tombony manokana nahazo fanampiana tamin'ny knapsa des centaines de millions d'ariary. Amin'izao tsika amin'ny teny izao dia naheno io maraina io fa voantso eny amin'ny Bianco ny vadiny Mamy Ravatomanga, Ramatoa Aingo Rakotoniary na Aingo Ravatomanga. Afenina mafy ilay information fa dia miandry ny gazety sy ny tompon'andraikitra any amin'ny Bianco tsika hamoaka ny officialisation an'izany information izany. Hatreto aloha izany dia efa misy olona anankidimy voatazona any dont DG ny knapsa, ny PCA ny knapsa ary olona 3 samihafa izay voatazona ihany koa natao fanadihadiana. Fa ny henontsika androany izany dia i Aingo Rakotoniary koa dia voatazona any. Rehefa voatazona izy dia averiko tsara inona izany no ireprochentsika azy. Ny ireprochentsika azy dia satria ny orinasy ny association AFF izay tariny dia nahazo libéralité, nahazo don izay eritreretina hoe fanodikodinam-bola, nahazo don hatramin'ny 115 millions d'ariary isaky ny manome. Ankoatran'io tsy ferana zany, ankoatran'io tsy hitantsika satria izay document teto am-pelantanantsika ihany zany no hitantsika fa ny any ambadika any tsy hitantsika. Dia avy eo mahagaga amin'ilay izy hoe izy olona izay mpanan-karem-be io
tsy ny volany ao amin'ny orinasa no hanome zany don ho an'ny manitra sy ny traboina fa ity volany be antitra efa mahantra ty no mbola angalana ihany koa. Avy eo vary folo gony à gauche, koveta efatra à droite, mizara angady kely 20 ery. Eo zany le mampieritritra hoe misy famotsim-bola ao ambadika, zany hoe le vola alefany no tena tanjona ao anatin'izy, famoaham-bola no tena tanjona, fa tsy hoe fanampiana ny trabona na fanampiana le association. Fa le association zany fasady fotsiny amotsiana le vola, anaovana excuse hoe ty vola ty zany au lieu de hoe avoaka ny DG fotsiny ty to de omeko anao mamy raha vatomanga écolage de ataovy paiement atao amin'le association le izy. Ramatoa aingo raha vatomanga no voantso any, fa mbola tsy voantso ny responsable an'le association Loharano sy le hoe sekoly Loharanosoa, association Loharanosoa. Miandry zany tsika fa sasany teteny aminareo, ore olona, ianareo mpandola tsakemboka amin'ny KNAPS, ianareo manana ray aman-dreny mandray retraite amin'ny KNAPS, raha zanareo efa mandeha miroatra ery amin'ny Bianco, manao manifestation miaraka amin'ny pancarte eto andao re makeny de miteny hoe zay tsy manaiky raha mivoaka io aingo kotoniary io, zay tsy manaiky raha ohatra ka hoe tsy ho voatazona garde à vue reo olona zay ninana ny volanay reto ray aman-dreninay reto ataovy soratra hoe ty vola raisin'ireo ray aman-dreninareo reo ohatrinona ny pension de retraite azony, tena hoe tsisy dikany. Nefa zareo de ny cotisé nandritry ny 4 taona, zay vao nandray an'io vola kely io. Raha ny volany ngamba nataony compte bloqué betsaka lavitra no vola meny raisiny ao amin'ny KNAPS ao no azony, kanefa de zao zarazaraina fotsiny. Tsy vitany tamin'ity association ty fa eto koa tsika de mahita hoe nomena ny karamany Nicolas Dupuis izay coach ny Barea teo aloha. Ekeko fa mety hoe nampiakatra ny Barea izy tamin'izy coach ny Barea, fa izany tsy midika hoe afaka omena anazy daholo koa izay vola rehetra m'existe ao Madagasikara. De io le toerana le hoe plan le complexe ny KNAPS izay nampigadra ny olona io lazaina fa fandanila nipona, lazaina fa napisy détournement, lazaina fa zao de mbola io ihany koa no nanakaramana olona 150 millions d'ariary, mba kote 150 millions d'ariary 75 millions FMG, non 750 millions FMG. Zay zany no karamany Nicolas Dupuis. Nicolas Dupuis itantana n'io complexe io fa ono reo mpandeha latsaka amin'ny KNAPS reo nga tsy misy olona zany hoe afaka itantana an'io. Tsisy appel d'offre, tsisy manifestation, appel à manifestation d'intérêt, tsy nisy recrutement akory. Fa ngamo zany hoe Nicolas Dupuis raha ohatra ka hoe nahay coacher ny Barea izy tonga de ahitantana ny complexe io ka de hoe tsy maintsy pehina lafo be ohatran'izany izy. Ary le vola efa voarainy, inona zany zao no asa nataony, inona ny asa nataony Nicolas Dupuis hatramin'izay ka hatramin'izao. Hitantsika ve ny roborobo be ve le complexe sportif any KNAPS io, hitantsika hoe nandray touriste be ve le izy sa nandray événement sportif be ve sa nandray inona zany ny antony ny payena an'io 750 millions amin'ny Nicolas Dupuis io. Ary am'izao tsika miteny zao izay ao amin'ny fanjakana moa de misy an'izay hoe après service fait. Ny karama dia après service fait fa tsy misy an'izany hoe karama alohan'ny service fait zany. Maninona izy no payena tamin'ny 10 février 750 000. Non, 75 millions au mois de février, 50%,
75 millions au mois de juillet. Convention de partenariat. Dia inona le asa nataony amin'izao? Dikan'izay zany tsisy asa le izy, fa memena fotsiny volan'olona, memena fotsiny volan'ny bababe anao izy le ona. Dia keitsika vereto zany. Dia amin'izao zany zay le lazaiko hoe vadiny mamy Ravatomanga, le responsable amin'ilay association Loharanontsoa, io Nicolas Dupuis reo zany anisany tokony voantso amin'ny Bianco. Ratsy voantso reo dia tsika tsy anaiky. Tokony tsy anaiky tsika. Zay audit zay dia efa nangatahako efa hatramin'ny oviana hoe aiza ny IGE manao audit an'io, aiza ny cabinet d'audit tokony saisissevana manao an'io, tokony midiny knaps aloha sao dia misy données miova ao anatiny ao. Fa tsy ekena zao zavatra tsy haiko ianareo hoe matory za rery ve tsy matory mieritreritra ty zavatra ty isan'andro hoe ahoana moa zany fomba eritreretantsika hoe ny ray aman-drenitsika tsy handray retraite fa lalina ny zareo fotsiny ohatrany io, ary na mandray raha dia mandray retraite vary masaka nefa ny volantsika lalina ny zareo ohatrany io. Dia farany misy zavatra koa ty zao manao réhabilitation anatrano zareo. Ohatran'izao le izy somary takona fa efa nipublieko tao ihany. Manao réhabilitation anatany ndre sokafako etsy angamba le izy etsy amin'ny ordinateur etsy mety ngedangeda kokoa. So za mialinareo eo ihany hatria ampiseko zavatra nareo. Dasara le izy tokotr'izao dia avadikako kely le caméra hitanareo an'le izy io hoe réhabilitation nandaniana vola be. Isaky ny kinapisany amin'ny faritra, tsy nouvelle construction nefa miliara marobe. Tsy haiko hoe mahay ve alebaziko kely le izy so zany manalehibe anazy io zao hitanareo io 735 millions travaux de réhabilitation tamin'ny 18 octobre. Mbola vo avance 20% io hitanareo ve avance 20% daholo io, zany hoe mbola isy 80%. Mba imaginenga hoe ohatrinona zany 80% ty aingana manao anitsika ito zany 20% io 735 millions 251 153 en entreprise Sara et compagnie. Puis avance à 20% 416 millions. Avance à 20% 77 millions. Tena hoe atibatibaka zany le volan'olona, tena hoe tsisy antra mihitsy. Dia ahoana reto zao zavatra zao ahoana zay na tokonareo hoe mbola atory eo venareo, mbola atory, tsy resaka politika ty resako ty za tsy miteny hoe andana midina eny an-dalambe dia takio ny fialan'ny Rajoelina, fialan'ny Tsay Christian, fialan'ny Toto Roberto, fialan'ny Bemolitra, tsy zay fa osy izy hoe okisika tsy anaiky ny fandanila ny pona ny volan-kinapi zao. Tena hoe zany 735 millions
d'ariary zany a mahavita trano vaovao zany 3 milliards 500 nge zany raha amin'ny FMG de ahoana no lalany raha ohatra hoe io montant io fotsiny zany a no andeha hoe ataontsika plus de mba manome ohatriny ozy izy nareo efa atotsokitsoforoana andraso a io ndraiky io mbola avadiko kely indray ny écran io ndray 670 millions ho an'ny entreprise vatsy monsieur Venance i monsieur Venance moa zany a ato a ino moa ty travaux de peinture travaux de réhabilitation ty entreprise vatsy monsieur Venance ty zany aloha de tena mahazo marché be amin'ny kinapisao mihitsy ny asa izy io ato izy a mahazo 67 millions travaux de peinture ato izy mahazo 625 millions 429 000 ato izy 434 millions tia ny raha solo izy andray ato izy 670 millions 287 000 reo mbola vo 20% reo tompoko mbola vo 20% mbola tsy 80 mbola misy zany 80% de ahoana misy manontany eto de valiko kely ahoana tapitoiza kely o le frasiko ahoana fandehandreo marina fa misy zany a ny fampiasana le raha hoe fampiasam-bola atao kinapsa fa tena miopapana ary raha zao no mitoy a de ho fahity orinasy io rehefa fahity orinasy io a de millions de allocataire zany hoe le mpandola atsakemiko amin'ny kinapsa zay nanantena andray retraite no iverina zéro hoe ty sisa ny averina aminao na même hoe tsisy fa satria fahity ny kinapsa de miala maina daholo zany ve no andrasantsika zay ve no andrasantsika ary farany a misy manontany eto manko hoe madame Fanny Sauvé tsy tsara tsy mahina atao présomption d'innocence hitanao alohan'ny teninao hoe ina le présomption d'innocence de enaro mihitsy aloha izy vao miteny amiko fa ny atao présomption d'innocence de olona mandena ny fitsarana ka mandrapatonga ny didim-pitsarana milaza hoe coupable izy a de eritreretina ho tsy meloka izy fa na izany na tsy zany a mahazo mandeha ny fitsarana ny olona ary mahazo toriana mahazo atao enquête ary tony rehetrarehetra tony atao hoe élément d'enquête na élément de preuve ahafahana mijery hoe meloka sa tsy meloka le olona ça c'était entre parenthèses misy olona manko manao ohatran'le ngabesola iny a za ndray lazainy fa hoe lanceur d'alerte le mpiasan'ny kinapsa zay vao sambotra no lazaiko hoe lanceur d'alerte ary feno tanteraka ny fepetra maha lanceur d'alerte an'ireny valina reny na i Jojo na ireo fito mianadahy izay voatazony fito mianadahy fa tsy fito lahy donc valo mianadahy zany zareo maha lanceur d'alerte anazy dia voalohany miasa ao amin'le orinasy izy faharoa ny zavatra hitany dia tsy intérêt zareo manokana fa intérêt ny rehetrarehetra zany hoe ny intérêt général satria ny mpanao latsakemboka ao amin'ny kinapsa mpandola latsakemboka ao amin'ny kinapsa no mety ho sanatrian'izany raha mitohy ny fandandanimpoana ao amin'ny kinapsa de tsy anana tsy ahita retraite d'ici quelques années ny intérêt général ho any no ntsonjoviny satria tsy nono hoe manana kakay manokana izy amin'ny DG an'zareo na manana kakay manokana izy amina olona atao amin'zareo fa hoe hopodika ny asanay ary hopodika ny mpanao latsakemboka raha izao no zavatra mitohy tsy maintsy navoaka le zavatra ny atao hoe secret professionnel tompoko akoatran'ny ma secret médical zany hoe afférente à la personne satria mikasika ny vatany sy ny fahasalamany ireny zany secret professionnel tsy azo avoaka fa ny akoatran'izay ny secret professionnel
dia tsy mitombona amin'ny resaka infraction. Azavaiko. Raha ohatra zany ao anatin'ny orinasanao, ao anatin'ny asanao, misy zavatra tsy manara-dalàna, misy zavatra mandika lalàna, misy crime na délit, ohatra hoe mpanamboatra yaourt zany ny orinasanao ka tsy ronono no ampiasainy fa produit chimique, kanefany lazaina fa ronono velona le izy, de raha ianao midivulguer any aoriana hoe produit chimique total ny ampiasainay fa tsy produit naturel, dia ny intérêt général no miprimer amin'izay zavatra zay de tsy secret professionnel zany satria misy heloka atao le famitahana vahoaka. Raha ohatra zao hoe misy surfacturation ao amin'ny ny fiasananao na misy fraude fiscale ataon'ny fiasananao hoe au lieu de déclarer tel montant izy amin'ny fisc de 20% zay fotsiny déclareny de mandotsolitra izy. Raha ianao no midénoncer an'izany zavatra tsy secret professionnel zany fa satria ny intérêt général ary misy infraction dénoncenao. Tsy mitombona amin'izany rehetra zany ny secret professionnel. Amin'ity resaka CNAPS tia ny dénoncen'ireo mpiasan'ny CNAPS ireo ny fampiasam-bola tsy ara-dalàna, zany hoe utilisation abusive des fonds publics, favoritisme, corruption, dilapidation, abus de biens sociaux, abus de fonction, zany rehetrarehetra zany no dénoncer zareo eloka daholo zany anatrehany lalàna, tsy mitombona amin'ny atao hoe secret professionnel. Ka de za zany miteny any amin'ny asanareo tsirairay avy ihany fataro zay zavatra zay. Raha sendrinareo sendran'izany ka zany de fantatrareo no ataonareo fa ny raha mamoaka an'le information nareo de lanceur d'alerte ny anaranareo amin'izay fotoana zay. De mila mametraka fitoriana any amin'ny procureur na any amin'ny PAC na manantona izay entité afaka manao an'izany satria any Madagasikara fantatritsika ihany fa fitsarana tsy natao, tsy accessible ho an'ny rehetrarehetra. De zay mahatonga an'le olona hoe alefany any amin'ny Facebook le izy de zahay manao relais avy eo mandefa an'izy any fitsarana, manampy an'zareo andefa an'izy any fitsarana satria raha izy mandefa an'izy any fitsarana na any Bianco indraindray tsy suiteny fa izy indray mivoenjika voalohany eo satria fantatra ny identitéany. Zay koa mahatonga an'ireny olo reny exposé amina représailles, miriska ny fiainany sy ny asany sy ny tenany sy ny ainy manao an'izany zavatra de mila protection ny lanceur d'alerte. Ireo mpiasan'ny CNAPS ireo zany lazaiko hoe rehefa manao an'io izy de mahatsapa izy fa mety gadra izy, mety hoenjehana izy, mety ahazo valifatin'ny mpampiasa izy, mety ahazo valifatin'ny ravatomanga zay mampiasa amin'ny mpampiasany izy, fa saingy nataony izy noho ny fitiavany ny tandrazana, nataony izy noho ny fitiavany an'ireo allocataire ny CNAPS, nataony izy noho ny fitiavany ny asany tsy te ho au chômage izy no d'ici 3 ans de ho voaroaka daholo ohatry ny mpiasany Armady. De reny olo reny mila arovana, tsy ampitahorina ohatry ny ataony ny gabesolo io nareo te higadra de hoy de hoay. Fa mila arovana izy, ary zany ny signe convention internationale, zany ny signe loi européenne sur la protection des lanceurs d'alerte. Fa izany tsy midika hoe aza manao fa tsy maintsy manao de maka risque. Ary tadio ny olona zay miriska ihany no mandresy, ceux qui risquent gagnent, zay tsy miriska hoenina. Zay ndray zany ny phrase du jour tsika androany. Misy amiako eto amin'ny Facebook eto mirelever ny phrase du jour sy ny mot du jour. De entre parenthèse kely iny anazavako aminareo fa eto zany de sombony amreo fandandanina foana ny volany CNAPS le izy. Après mbola misy toy an'ity resakitsika ty fa za zany androany de miinsiste hoe tokony ampanatsoina ihany koa Nicolas Dupuis, ny responsable an'le
association Loarantso Anitasy, ireo entreprise zay nahazo marché reo inona loatra re zany réhabilitation ana 735 millions 416 millions 670 millions nefa mbola vo 20%. Misy miteny incitation à l'aine andreo zatra teneniko tsasiko ne hoe manina le olona tsy te hieno ana eto miditra eto hoe zay intéressé am'le zavatra ihany miditra fa za marakarary fo eo ça c'est entre parenthèses mais là rehefa tsy jery fotsiny fa 20% an'le montant io inona zany satria raha ohatra zany hoe 670 millions zany a multiplier tsika par 5 mamme ohatrinona reto zany aingana ny calculetinareo zany 735 millions zany multiplier tsika par 5 fa tena hoe mahatratra fany amin'ny 1 milliard mahery ange zany ny réhabilitation trano inona loatra re zao anaovana réhabilitation na 5 milliards zany ny tiako hoiaviana de zao le fampiasana an'le volan'ny knapsa angereto le volan'ny knapsa zany tena hoe rehefa ho ampiasaina le izy de aleo hitsinjovana sy ampitomboana ny allocation omen'ny knapsa andreo bénéficiaire ampitomboana les montants les pensions de retraite pensions de veuvage pensions d'orphelin omen'ny knapsa andreo ayant droit ny allocataire fa le fandanila ny mbona any zareo ny tena tsisy frein mihitsiny tsy mitsitsy tsy micalcule mihitsy tsy tena hoe tsy misy mieritreritra se ohatra ny tena zatra inépuisable le izy fa rehefa anome an'le olona tena contribuer tao rehefa tena contribuer tena hoe nandrotsaka andreo vola reo de rehefa any izy de hoe ianao tsy nafeno 20 taona dika zay ty fotsiny karama ray volana ny averiny aminao ianao tsy nafeno misy 3-4 mois no tsy feno de fa tsy mahazo an'le retraite izy fa remboursement fotsiny azony ny tiako tenenina zany de eo ihany le hoe eo ihany zany le hoe fanodikodonam-bola be ato amin'ny knapsa fa eo ihany koa le hoe tokony fijerevana hoe c'est le moment où jamais reto hijerena ny allocation omenan'ireo bénéficiaire hoe le vola omenan'le retraité le vola omenan'le volan-jaza le vola omenan'le pensions de veuvage misy le vola omenan'ireo accidenté de travail victime na accident de travail reny zany mila jerena hoe mba ampitomboana satria hain'zareo ihany mandany lany foana an'le vola ohatra zao zany resaka hoe réhabilitation ana trano zany ange tsy de tena investissement zany raha ohatra hoe mividy tany de amboarina re izy de ampany fainy de iny zany mba mbola hoe investissement encore que hoverenantsika zay resaka tany zay fa le hoe omena ny association le izy marina fa hoe mampisy ohatrany hoe ngeda be zany ny ino filaza zany émanation zany hoe malaza be le knapsa hoe zao fa raha vao fanodikodinam-bola le izy de eloka ka tsy ekena zany ny fanodikodinam-bola ny fanaovana but de pouvoir ny fanaovana but de biens sociaux ny fanaovana favoritisme hoe zay akaikikaiky an-dravatomanga sy zay clan an-dravatomanga sy DG ihany no mahazo tombony am'le izy fa ny akoatran'izay mody 2 millions d'ariary mody 100 000 ariary misy raha tsy mahita lalanao akory tsy mahazo na ny ariary ary io zao io dipo io tsy haiko hoe nisy appel à manifestation d'intérêt ve na tonga ny recrutement io je suis pas sûre mety tonga de hoe akaiky any Andry Rajoelina io fa tonga de atao ve satria ohatrany hoe conseiller any Andry koa izy conseiller non ino mo filaza zany non officiel
eny afaka miconseille anazy amin'ny resaka sport satria fa ataova officiel le raha fa ça ne veut pas dire koa hoe de tonga de omeo azy koa volany knaps tsy ekena zany tsy azo ekena zany zavatrany de miandry zany tsika nitoyany zay audition any aingo Ravatomanga zay androany fa tokony izy voatazona ohatry ny olon-drehetra fa tsy hoe vadin-Ravatomanga ty de mahazo faveur garde à vue ohatra ny olona rehetrarehetra betsaka ihany zay olona hoe voatazona noho ny fanodikodinam-bola sy fanaovana but amin'ny volam-bahoaka zay fa tsy hoe rehefa Ravatomanga ianao na vadin-Ravatomanga ianao de ianao tokony afaka maina io ange misy fetra ny zavatra rehetrarehetra e. Zay ny zavatra asako resahako anareo androany de atsidiko kely hitantsika ny vaovao androany mikasika ny volan'ny covid efa niresahako teto izy iny hoe mandinika an'le dossier any Cour des comptes izahay ho resanay aminareo koa satria misy favoritisme sy conflit d'intérêt marobe ao anatiny saingy maika de maika ty dossier ny knaps aty de io zany aloha nataonay fa tsy maintsy iverenanay ihany iny de ho gagy nareo rehefa mahita hoe misy juge et partie marobe tao ariza daholo ireo ministère sy ministra tao anatiny tiako ampatsahivina nareo ihany fa za akory raha miteny eto tsy hoe tsy misy atao de mba iresadresaka ao Facebook hoe coucou nareo arianana zao non tsy zany mihitsy tsy zay mihitsy ny antopisiko eto fa matoa manao zao zavatra zao de mba andraisan'ny tompona andraikitra amin'ny fandikan-dalàna amin'ny kolikoly amin'ny fampiasam-bola ny bahoaka ary io ady amin'ny kolikoly io no imasoako sy manehako miaraka aminareo mba ho tsy ho tompo-trano tsy tiako le fiteny mba tsy ho tompony mangatakatiny tsika mba tsy hoe maizina potitry ny jiro tsika de aleko ampafantarinareo inona ka le zava-misy ary rehefa le zavatra fantatrareo tsara hoe de quoi il retourne de tsika rehetra samy sarotiny amin'ny firenetsika amin'ny fampiasana ny volantsika amin'ny kolikoly izay mahavictime tsika rehetrarehetra satria tadidio raha mbola kolikoly manjaka amin'ny firenentsika io de tsy misy zavatra anjara eo donc raha afaka ataontsika amin'ny démantelé an'le izy tsikelikely de zay ny antopisitsika eto hatreto aloha de isorana ny tompo isorana nareo rehetrarehetra isorana ny firaisan-kinany rehetrarehetra isorana faramiasa Bianco sy ny fitsarana fa mbola misy manao ny asan'ireo oloreo ary de misy vokatra zany le fimemenomako eto amin'ny Facebook eto fa tsy hoe lany andro fotsiny amin'ny tatatata mandritry ny firy minitra eto de miditra ato le izy de tsy miditra mivoaka ato koa fa efa midovitra ary de tsisy mahentsony de isorako anareo ny mizara an'izao zavatra teneniko zao isorako anareo mandinika ny zavatra teneniko isorako anareo ny mameny information complémentaire aty amiko satria tena misy travail be mihitsy ny ao ambadika ho an'le olona te hiditra anaty compte ko tena hoe entreprise ao anatin'ny compte kio entreprise en chaîne fa saingy tsy tafiditra raha olona fozy tsy tafiditra raha olona tsy manana bonnes intentions hatria za de mijery de za tena teteny ho an'ny olona zay te hiresaka amiko any amin'ny MP raha vao ozy izy ianao hoe coucou bonjour ça va tena to de tsy mamaly sady tsy jereko akory fa raha ohatra anao mana zavatra tataraina tonga de teny bonjour madame zao tia zavatra saika ho resahako zao de mety mahazo hatramin'ny suite le izy fa raha ohatra anao andehanao coucou bonjour nanana CV BJR SLT tena mialatsiny tsy hoe miavinavina fa tsy fantatra hoe ina no resanao amina de tsy miresaka fa raha fantatra hoe zavatra important no resanao amina de tsy maintsy raisiko ary tsy maintsy misy valony foana zay de misaotra indrindra
zay ara fa de mandram-piona indray de rapitso indray tsika miona rapitso tsy haiko loha rapitso weekend kay ok zay mandram-piona daholo misy malahelo be satria ve le niteneniko teo hoe tsy raisiko raha vao manao kokoa ok ary